Mafapana ihany koa ny raharaha somamanina ao amin'izao fotoana izao raha ny vaovao iray farany dia isany ao anatin'ny mpitarika ny hetsika izay mitranga ny somamanina any ny minisitra teo aloha Andriamatoa Augustin Andriamananoro raha ny fanazavana izay noentin'ny komandin'ny Mofara eto Andrenivohitra Karolina fatratra araka izany ity minisitra teo aloha ity. Telo lany no tondroin'i General Florence Rakotomamy androany fampitarika ireny hetsika teny Soamamanina ireny. Anisan'ny anarana voatonona tamin'izany ny anaran'ny minisitra teo aloha tamin'ny andron'ny tetezamita Augustin Andriamananoro. Efa tratra ny roa amin'izy ireo ankehitriny fa ampikaroana teo minisitra taloha ity kosa ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ny komandin'ny Mofara Antananarivo androany. Fanina fa ny okevitra ataonao dia tsy azonao engelenana ny fifamoivoizana ny olona satria dia anisan'ny droit fondamental ny libre circulation. Ary dia nanome baiko zahay fa tsy maintsy atao ny iliberena io toerana io. Izay ny antony mandefasa ny ataontsika hoe lacrymogène reny nanala azy satria efa nomboka nandoro ary andritran'izay dia nisy nandoro ny tapitanety tamin'ila sy tamin'ila misy milaza hoe ny grenade atao amin'ny tany filaminana namay lainga ny grenade tany filaminana teo am-pondala fa mahazoko izao mihitsy ny hitany olona mandoro fa nisorana amin'iny nitsokany ny emitra le rivotra zany dia le afo samihafa ihany no ny famono raha izay. Tamin'izay koa rehefa rava dia nahitana ihany koa zany fitaovana antsy izay noentin zareo saika andratrana mpitandro ny filaminana roa zay. Ny teo moa zany dia ny fanelingelinana ny fifamoivoizana efatra zay. Ary ny tena zavatra tena nanahirana dia misy tamin'ireo manifestant reo mitolona miaramila dia very ny basy lasa ny basy anankiray. Eo anatren'izay zany dia tsy afaka ny jery satria efa mihoatra ny lalàna, mihoatra ny tokony ho izy zay ny afaka milaza azy dia tsy maintsy miditra tamin'ny fanamborana ireo mpitarika izahay. Tena mpitarika tao dia Andriamatoa Robson dia soarana angamba le raha iny Andriamatoa minisitra teo aloha Augustin Andriamananoro. Raha tsy ahivona moa dia efa tamin'ny alina alakamisy teo tao aorian'ireny hetsika teny Soamamanina ireny no efa saika nosamboriny Augustin Andriamananoro saingy tsy azo moa. Omaly Zomary moa dia efa nataon'ny mpitandro filaminana Savaonitra ny fonenan'ity minisitra teo aloha ity izay sady mpikambana ao amin'ny vondrona Mapara.